fiadanana fa miarabanao manokana zahay izay tonga eto amin'izao fotoana izao ry za mino mahatoky fa matoy za sy anao na tsy ny tompo mba ho tafaraketo dia tsy kisendrasendra zany satria ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tia ny tompo ho azy ary ao amin'ny tenin'Andriamanitra raha teo no ahitantsika an'izany noho izany hiaraketo isika ao anatin'ny andro vitsivitsy hianoka ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra ilay Andriamanitra izay mahalala ny hevitra hiheverana ilay Andriamanitra izay mahalala ny hevitra hiheverana anao ihany koa ary io raha teo loha hevi-dehibe izay hovoizitsika eto ao anatin'ny fotoana vitsivitsy ka mba ahatsapatsika izany fanatrehana izany dia andeha asaiko ianao hiaraka hivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo faly indray zahay tafahoana ankehitriny nomenao fotoana tahaka izao iaonanay amin'ny retom-piaino marobe ireto. Tompo misaotra anao izahay fa ianao no nandamina ny zavatra rehetra ary mino izahay fa efa programanao ity fotoana ity matoa tanteraka ho amin'ny androany mangataka ny fananao manokana izahay hikasika ny tsirairay avy izay manaraka an'izao fotoana izao ary ho anay rehetra ihany koa izay manatotosa ny fandaharana mangataka ny fitarian'ny fananao masina izahay ombanay ampiteny anay ary aoka izay sitraka ho irerian'ny fanamasinao no tanteraka eto ka sy manokana ny fonay ny sainay ny fiainanay ny aminay manontolo atsapanay fa ianao tompo dia efa nanome ny teninao fa mahalala ny hevitra hiheverana anay ianao koa mitenena tompo amin'ny alalan'ny teninao ka handray fanantenana fampaherezana ny tsirairay avy aminay amin'ny anaranao Jesosy no nanaovana ny vavaka. Amen. Fantako fa amin'izao fotoana izao na betsaka ary ireo izay tazamina eo amin'ny fiainana andavanandro hoe manana ny ampy miaina ara-dalàna dia miara mahita ihany koa isika fa tsy vitsy ireo izay misedra aty mafy ary tiako raha mba tsy ho ao anatin'izany ianao izay manaraka ny fandaharana amin'izao fotoana izao kanefa raha sanatrika misy izany dia te hiteny aho hoe ninina endrika ady mafy sedrainao amin'izao sekondra izao dia fantaro fa hitan'Andriamanitra izany ilay mahalala ary tena mihevitra izay anafahananao ao anatin'izany ady mafy atrehanao izany ary maniry indrindra ihany koa ny ampandresy anao satria ny ady dia fantatsika fa tsy maintsy misy ny resy tsy maintsy misy ny maharesy. Ten'Andriamanitra anankiray isan'izay tena ankafiziko ary nanova ny fomba fijeriko teo amin'ny fiainako ny loha hevi-dehibe izay nitsotomina tao amin'ny Jeremia 7:2-10 izay no hoentsika ao anatin'izao dindinika izao mandritra ny fotoana izay iarahantsika eto ny ainana satria tamin'ny fotoana izay nahafantarana hoe ay misy anankiray ihany mihevitra ny momba mahalala ny momba ary mikatsaka izay hitondrana fiadanana ho no anisan'ny nanovan'izay fomba fijery izay ary nahitana fanandramana mamy tao anatin'ny fahafantarana hoe ailay Andriamanitra dia mihevitra ny momba ary nahatsapana hoe Andriamanitra azo itokisana io Andriamanitra io ka ninina mety endriky ny ady mafy izay sedrainao amin'izao ora sy fotoana izao dia tononoko avy hatrany io teny fikasan'Andriamanitra io fa azo itokina izy na dia atao hoe ao anatin'ny ady mafy azy mety hoe mahakivy ny loha ny olona maro izany ary mety ahavaky lohanao mihitsy azy na mety ahavaky ny fonao mihitsy azy angamba kanefa te ampatsiahanao ato anatin'izao dindinika izao fa Andriamanitra ilay Andriamanitra mpandresy no momba anao eny averiko ombieny ary fa na manao ahoana vesatry ny ady izay atrehanao na ningidy ny fiainanao dia tsy avelan'Andriamanitra amotika anao izany tsarovy
fa teny ndray mandeha monjy mivoaka mivavanaandriamanitra amin'ny segondra anankiray tsy ampozinao mihitsy dia mitsahatra zany amin'ny fotoana sy amin'ny fombany satria izy no efa nilaza fa mahalala ny hevitra hiheverana anao noho izany matoa io mbola eo dia manana ny asany eo amin'ny fiainanao zany dia mety hiteny ianao hoe asany ahoana koa mafy zany mavesatra zany kanefa verikany eny manana ny asany eo amin'ny fiainanao mba ahatongavanao amin'ilay tanjony tompo mba tena hoe hitondra fiadanana tokoa eo amin'ny fiainanao dia ampirisika anao hoe sainy kely ane raha misy zavatsarotra ohatra lalovanao raha mandalo ady mafy ianao eo amin'ny fiainanao dia tsy maintsy hitodika amin'Andriamanitra ianao fa raha toa kosa ka misosa mandrakariva ny fiainanao tsy mandalo olana ianao tsy mandalo fisedrana ianao fa tena hoe misosa araka ny tokony ho izy araka ny eritreretanao azy ny fiainana dia angamba tsy misy amintsika na iray aza andohalika hivavaka satria nahoana mety be foana ny fiainana ka fa hoy ateo hoe raha toa ka misy ny olana dia anantona an'Andriamanitra ianao ny fireharehana meloa ny fahasimbana ary tsy tiany ny tompo ho rava ianao tsy tiany ny tompo ho simba ianao ary tsy misy olona velan'Andriamanitra andravanao ihany koa eo amin'ny fiainanao ary tian'Andriamanitra loatra ianao tsy foin'Andriamanitra ianao tsy tiany ho simba ny fiainanao avelan'Andriamanitra hitranga eo amin'ny fiainanao ireny na dia toa marary sy mampikikika anao aza indraindray saingy izao hiazoma ny fonao tsy hevitena ho zavatra zany ary rehefa hitanao rehefa le mangotragotraka be iny ny ady dia tsy hoe tsy manan-tsafidy ianao fa zao raha mitoky amin'ilay mahalala ny hevitra hiheverana anao ianao hitodika any amin'ilay Andriamanitra izay fanantenana ianao dia zao ahita famelombelomana sy fiadanana eo amin'ny fiainanao ny olona mety oliana fotsiny mety efa betsaka angamitsika nitratra ny ady mafy tratra ny fotoatsarotra dia mitaraina midododo makany amin'ny olona oliana ny olona manampy ny olona kanefa tsy aharitra zany mandalo izany mety mihaino anao izy androany mihaino anao izy raha pitso manampy anao izy raha afaka pitso fa rehefa ny ela mety ho sasatra ihany ny olona mety ho leo ihany ny olona fa zao Andriamanitra kosa no fanantenana azo antoka ilay any fanantenana tokana azo itokisana sy tsy manary ao anatin'ny fotoan-tsarotra tsy mety leo anao zany izy tsy mety sasatra amin'ny fitarainanao zany izy tsy hoe tena tototry ny ady tsaina faran'izay mafy ianao dia ozy ianao mety efa leo angamba Andriamanitra sahirana izy mihaino sahirana izy mikarakara tsy zany fa Andriamanitra mahatoky Andriamanitra be fitiavana io Andriamanitra tsika io ilay mpamatsy ilay tompony fitahiana sy ny fitsarana rehetra ary afaka mamonjy ianao amin'ny segondra anankiray izay tsy ampozinao akory tsapako loatra ny toe-javatra mafy izay hatrehanao amin'izao fotoana izao eny fa na dia atao ary hoe mety ho sombotsombony tamin'izany ihany no ny ainako kanefa dia izao mihoatra lavitra noho izany Andriamanitra koa ny mahatsapa mihoatra lavitra n'izay tsapanao sy mandona ny any anaty fonao lalinany dia izao aza mety atosiky ny zava-misy andeha hitoky amin'Andriamanikafy ianao na dia sarotra aza ny zavatra misy indraindray ianao dia mieritreritra indraindray ianao dia miteny hoe tena nafon'Andriamanitra mihitsy vao tsy ela akory fa tamaraina nisy ny resaka tamiko mikasika an'izany hoe izay ka tia mahatsiaro fa nafon'Andriamanitra ny fiainanay kanefa zao adidin'Andriamanitra ianao ka te engavy ianao aza mety hakiviany zavatra mitranga izay lalovanao anio ianao satria tsy maharitra mandrakizay izany fa rehefa mahavita ny asany eo amin'ny fiainanao io ary voarainao ny lesona tokony tsoahana ao anatin'ny ady sarotra satria ny zavatra rehetra hoy isika to dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra eny mety ho afo mandoro anao io mety ho ny anafitra anao io mety rika tsy azo ampitana io fa mety hoe hipoka anao ho any amin'ny fahafatesana mihitsy ary
ny dia ampahiry anao ankehitriny na oela na oaikana matoky tsy maintsy mikisaka na lavitra anao zany ary tsy irery ianao fa izy ny laza hoe raha mitany rano ianao dia ombanao raha mitany ony ianao dia tsy hanafitra anao izy raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay mamy loatra zany ten'Andriamanitra zany moa tsy izany ve ilay Andriamanitra mihevitra izay heverana anao ilay Andriamanitra azo itokiana mahereza-trany matanja fa raha Andriamanitra ilay azo itokiana sy azo elofana no antena ianao dia tsy ho rendrika ao anatin'ny ojan-drano ianao izy ilay mahalala ny hevitra heverana anao ao amin'ny boky Naoma 1:7 dia misy teny izay afantarantsika fa tsara fony tompo ary fiarovana mafy amin'ny androm-pahoriana izy ary mitsimbona izay matoky azy ka hito ampamaraparanana matoky ilay Andriamanitra izay mahalala ny hevitra heverana anao fa izy mihitsy no efa mitsimbona sy miantoka ny momba anao manontolo andeha hiaraka hivavaka isika. Jehova Tompo Andriamanitra eo ianao ny mahalala izay mahatery ny fony reto vahoakanao ireto ko mianta sy mitalao aminao an-tanandroa mba hanomezanao fiadanam-po azy ireo ianao no aoka hampatanjaka ireo reraka amposikivy ary raha mety misy tompo manana olana arabola dia ny trano fitehirizan-tsonao no hamatsianao azy ireo raha misy marary tompo miangavy ianao aoka mindra fo ianao sy hiantra ianao ka hanasitrana azy ireo ka na inona iriny fony mahasoa azy dia aoka ianao no hanefa izany mivavaka azy sandratro sy iriny fokoka toavy amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mifarana eto indray ara ny fiarantsika ho amin'ny anio ny fandaharana no mifarana fa ny fahasoavan'Andriamanitra kosa hitoetra aminao tsisy fiafarany ny faniriako anie dia sa mahery ianao teo ampanarahana ny fandaharantsika ho amin'ny androany mametraka ny mandrapitafa indray ary sy mandrapiresaka samy hotahina veloma tompoko. Indray mandona ao ampokolalina lay feony tompo miangavy mora ombavoay ny fonao ny tanany sarana denjao fare kwa mampanay mameno ay ny fiadanana niangatakandro indray tsy lakio fa mamiyay nianilana itiny foko favoakio o mandosoka manjaka Izaho niangatakandro indray tsy lakio fa mamiyay nianilana itiny foko favoakio o
romandosoka manjaka izaho intiny foko favoatso romandosoka manjaka izaho